Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana indray kosa efa manomboka ny fanomanana ny fanadinana CPE andrana amin'izao fotoana izao ireo mpianatra hiatrika izany manomboka ny volana Jona any ho any ny fanatanterahana izany moa ho an'ny Cisco fanadinana entin'ny rotsirakotiny iray sy Stefana Razafy Manjemby. Amin'ny faha 1 ny volana Jiona izao no hanomboka ny fanadinana andrana CEPE izay karakarain'ny Cisco Antananarivo ho an'ireo mpiadina. Efa somary voahomana avokoa ankehitriny ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana voalohany raha nambaran'ireo tompon'andraikitra momba izany. Raha ny totalin'ny kandida hiatrika ny fanadinana CEPE ankehitriny dia miisa 5,394 ka mitsinjara sokajy 3 izy ireo, dia ny sokajy A izay manao ny fanadinana idirana 6e fotsiny, ny sokajy B izay miadina ny CEPE sy ny 6e ary ny sokajy C izay ahitana ireo mpiadina CEPE fotsiny. Ny fanomanana fanadinana CEPE aloha ny lazadona rehetra moa zany dia efa any amin'ny niveau ministera iny araka ny tsilitsofina dia efa vonona ny fanomanana ny ankizy angambany hoe asiana resaka dia misy zany ny fanadinana andrana izay karakarain'ny Cisco izay atao amin'ny 11 juin zany ny CEPE blanc, fa alohan'izay koa dia efa misy koa ny fanadinana andrana karakarain'ny ZAP tsirairay avy dia azo lazaina hoe feno ampy tsara angamba ny fanomanana ny ho an'ny mpiadana. Ankoatra ny fanadinana CEPE dia efa manomboka hiatrika ny taranja fanatanjahantena ihany koa manomboka ny alatsinainy izao ny mpiadina ny fanadinana BEPC. Hatramin'ny faha 12 ny volana Jiona ny fanadinana fanatanjahantena ho an'ny mpiadina BEPC ka ny taranja lomano no amaranana izany. Mariana fa nahitana fiakarany ihany koa ny isan'ireo mpiadina ny fanadinana BEPC izay miisa 4,704 izay ahitana ny sampana literatiora miisa 3,707 sy ny sampana siantifika miisa 4,707.